Zay ny mahakasika ny fahasalamana fa tontolo ny fampianarana kosa indray nanomboka androany ny fidirana vaovao eny anivon'ny IFJ paramètre izay ahitana lalam-piofanana maro ho an'ireo mpianatra izay afaka abaka mitondra fandrazafana mahakasika izay indrindra ny talian'ity fitoeram-pampianarana ambony ity. Androany moa zany dia nisy ny rentrée anay manaraka satria moa teo aloha efa feno dia feno dia tsy maintsy napiditra zay androany dia ampandrindrana ny fanamboarana ny zavatra rehetra momba an'ireo ankizy ireo. Zay moa dia misy formation agronomie, ny formation gémologie, ny tertiaire, ny informatique, ny génie civil, ny industriel, ny paramède ihany koa zay misy ny infirmière, sage-femme, technicien de labo ary ny formation marin. Ny misy anay moa zany dia eto amin'ny pointe Behoririka ihany ambony pont Behoririka sy ny eo ambanin'ny pont. Nanitatra dia nanitatra mihitsy zay zany ny eto amin'ny toerana misy anay satria mananjo ny zaza malagasy tokony hianatra ho antsika izay manana baka rehetra zany zao zay vao manomboka niditra androany moa zany anay satria efa feno dia feno tokoa ny androany dia ny teo aloha koa moa efa niditra efa nanao fanitarana lehibe dia lehibe mihitsy zay eto amin'ny IFJ paramètre zany. Misy le fivoahanay zany fa mbola zavainay amin'ny fotoana manaraka fatra eto aloha ngambany dia momba an'iny fidiran'ny mpianatra iny zay mizotra mpilaminana moa zany mariana fa ny IFJ ny paramètre dia manana ny habilitation sy ny homologation eo amin'ny fanjakana izany hoe ireo mpianatra io zany dia ara-dalàna ny fianarana eto ary afaka manao ny concours na ny fifaninanany amin'ny sehatry ny asa na ara-panjakana na araky ny tsy miankina zany ko dia manasa antsika rehetra zany mba ho tonga eto aminay eto amin'ny IFJ. Ny atsika moa zany dia efa misy an'ireo slogan hoe ny atsika ny ady mafy vita ny IFJ enao dia tsy maintsy mpandresy.